zao celibatera farafotsiny sy nakatsy lera salasalo zao endehanao mopera mamangataka torevitra rse fa le mode voyagny amizao de tado active anaty apisony mandakandaka izay voyelle no ataoko maratra telefonao afa mandeha Rehetra dia efa miarabanareo indray ary mpanaraka ny tosika mpanakanto amin'ity ohatra sy fotoana ity atao anatin'ny zanam-pandaharana invité star iarahanao amin'ny soa farany avy ny mpanotra ary ny mpikirakira kosa dia nambiny ny vahintsika androany dia tsisy tsy malala rehefa miteny hoe mode voay izy ary zany tsisy zany fa i Joanne faly miarabanao Joanne faly miarabasoa fara faly miaraban'ny teknisiana ary indrindrindrindra isika izay manjoy an'izao fandaharana zay tosika ao mpanakanto izao tovoka be onisy fa mandra-piona miatra foana na fahavaratra lohataona nefa tsy kobo mitsy fa zany amikivo mba tsy anenina am'izany ianao ny ampiso za tsy verina fa azama eto indray no ampahafantarina anareo hoe iza i Joanne inona ny hirany ankoatran'izay hoe mode voay izay satria maro ny hira efa nikirakirainao sy efa nivokarinao ihany koa dia ianao niteny hoe tamin'ny taona firy i Joanne nanomboka ny hira firy eo eo nefa nivokarinao naraky tsara zany naraky kira ia Joanne Bolotsa zany nanomboka nanoratra ny latsoratra na hoe texte ozy izy tsika tamin'ny taona 2014 tany amin'ny taona 2014 azafady tany indray no nidirana studio voalohany tany zany nanomboka hoe miditra kokoa amin'ny resaka somary mahatiana kokoa dia ny hirako sangakirako tsy voafaritry mazava fa misy efa maromaro ihany fa raha mivoaka tao anatin'ny page Facebook sy ny YouTube dia misy eo amin'ny any amin'ny 9 any hoany izy fa raha ny rahako tamin'ny olona zany hoe featurine zany mety efa mahatrasany amin'ny 9 any hoany ao anatin'izay hira 9 zany tena marina Joanne ianao daholo no nanoratra azy zay le teneniko hoe featurine misy featurine atao anatin'izay misy sanganasan'olona hafa iarako amin'ny olona misy partia misy anahy misy ane fa raha nirako manokana hoe tsy nataoko featurine eo amin'ny roapolo eo na mahery kely iany ary fantanina manaraka Joanne hoe inona na resy lahatra anao niditra tato anatin'ity sehatra ity le izy tsy voafaritra mazava ihany koa fa ataoko hoe ohatrany hoe talety zavatra avany amin'janahary le izy ohatrany olona rehetra manao ohatra hoe mpanamboatra gâteau chauffeur ohatra be da be ohatra zany dia ohatrany tonga ho azy zany hoe vocation zay fomba dia tsy haiko ny manazava fa tonga ho azy fa zany amikivo mba tsy anenina am'izany ianao ny ampiso za tsy verina fa azamanay misaotra anao nampiakatra ny agnapanay tandreo my fifitiavano ka mandoro mamay mandra-piona dia veloma tsamanay ao anatin'izay resaka kanto izay ihany koa Joanne dia fantana matetika mipetraka ty fantanina anankiray ity hoe manana mpihira ve ianao tianao ny hirany nakafizinao ny feoany nakafizinao ihany koa ny fomba fiakanjony satria raha mijery Joanne dia somary manao fihetsiketsika jeune zay izy ianao jeune za koa mbola jeune fa eo amin'ilay style no tiako tenenina ny style fiakanjo aloha tsisy hoe angalako tahaka anao zany fa rehefa hitako hoe mety amina fotsiny dia zay eo amin'ny mpihira tiako indray zay efa niondanako hatrambola kely maleo ny tena nitaizana hatramin'izao ary tsy mety makaleo anahy reny sokobe reny koa ny anisany mampresipe anahy hatramin'izao dia zay angambandreny mameo hirany mahaleo ary zay tena akafizinao dia tantaraonay hoe inona ny tiany mpanoratra ambala satria raha mijery ny texte mahaleo tokoa dia misy hevitra finosiny be dia be ia ny hirany mahaleo tiako indrindra angamba ilay losy zany hoe miresaka fitiava-tanindrazana na makany ivelany ary ianao miasany tsy adininao mihitsy mamy ange zany tanindrazana zany maro zany dia ry io zao ny tena hirany hoe tiako indrindra zay angambany
ny afatro farany nangiadaolo zany fa ty mba misy lesina de mba ino ihany afatra mafonja fa tsy mba niany zany solôno malahelo fa fira monsieur mahay amina tany tofoka be onisy fa mandra-pionda araka ny teneko tena aloha dia mode voay andaontsika izesaka hoe taiza hoe zany naminronana zany mode voay zany a isany araka ny ketriketrika ihany koa dia taiza hoe zany inspiration enao teny sanatria misy olona hafa ihany ny artiste nareo mpanakanto a tsy votery zavatra miainana le izy fandandray zavatra hitany teny amin'ny fiarahamonina teny nosirata na rafitra tsyatsoratra dia nampiangony zavatra maromaro teo le izy mode voay activé gamba toko soafara mahita an'izany raha zay be da be hoe malaza hoe voyelle sy ny tany dia reny zavatra hitako dia mikapiteko a dia natsofoko tany anaty sanganasako a sy ny ohatran'izany misy partie ny ainana kely ihany izay tsy afenina fa le voay zany aloha zany hoe oana tsy dia miainako firy zany a enezay mahafinaritra tokoa zay hoe resaka voyelle zay fa raha ianao no antaniko manokana satria asa soratra ao le izy a dia mifakafaka etiketo iarahantsika mitsikitsika ihany koa ho anao ohatrany ahoana tena famaritana an'le hoe voay sy le voyelle satria samy manana ny voay ra za zao dia hoe biby ngambany esetako amin'izany raha fantatritsika ngambany atao hoe voay zavatra mihinana be dia ny voay tery raha raisitsika amin'le fitenin-jatofo dia ny famaritana anazy zany ho amiko manokana dia voay zany ho an'ny lehilahy aloha voyelle vehivavy ny voay a zany hoe olona mandripaka vehivavy be mihinana vehivavy be da be zany hoe tsy mionona amina sipa anankiray izy fa manipulateur ohatran'izany dia torak'izay ihany koa ny voyelle ny vehivavy zany le tonga dia le fetsy be reny fa irahany daholo ny bandy anankiray miaraka aminazy dia mibandy anankiray mody langolangony eo a hoe saosisosy zao nefa any ambadika zany efa fetsy be izy miaraka amina bandy be da be ohatrany zay angambany raha faritako tsotsotra ao anatin'izay hoe resaka tovavy zay ihany koa dia mahaliana ny mpankafy anao indrindra fa ny tovavy mitovitovy taona aminao eo ihany koa mety ho zandry mety ho zoky tsony ahoana ny vehivavy tianao na hoe manaitra anao manaitra ny joanina manokana satria indra sy ny maritra ihany koa zay fanontaniana izay voalohany indrindra eny mety hoe misy ihany le tarefa tsy dia mibahana loatra fa ny any anaty toetra ny fomba fiaina sy ny rehetrarehetra ohatr'izay zany matetika ny olona miaraka aminay efa mifanerasera kely ana foana matetika zay vao makidirana fa zany raha ohatra ka voalohany indrindra ao anatin'ny resaka fitiavana izany mantsy a tsy mitare ihany fa ao ihany koa ny mety hoe toetra sy ny rehetrarehetra fa be da be ny olona tsara tare a fa ny toetra mety sy mifanaraka aminao voalohany indrindra aloha mba tsara olona vonina ny araky ady a manaiky ana amin'ny mazana sy ny ohatran'izany ohatran'izay tsara tare any jery tare azy zany fa tsy dia tenao hoe mibana loatra ohatrany vonina olona vonina anosika ana mifanosika zany fa tsy hoe anosika ana rery dia hoe izy rery manosika ana zany koa manosika anazy a amin'izay sehatra iseharana mahatra za Joana satria anatin'ny fitiavana daholo ihany ilay hoe mifanoatoa tsy ho lavo ny fitenenana izay a dia mizarosoa anareo sady compte ao ambadiky ny écran satria fa mety mieritreritra sy dia mba sary zany sy dia mba zao sangisangy daholo ihany zany sy natsikitsiky ihany koa tanatin'ny fandarana Joana satria betsaka ny olona mijery mba miala voly atao anatin'ny tambazotra serasera atao anatin'ny tosika mpanakanto aloha misy atsika amin'izao ora sy taona izao vita zay ny resaka mode voay sy ny sisa hijery amin'izay hoe ohatrany ahoana re Joana tena ohatrany ahoana rehefa izy ao anatin'ny kanto a sy ny sisa piry ianao mety manana sehatra hafa ianao a izay hafana afaka lazainao ve hoe akoatra mampiry anao dia ina ihany koa ny activité tianao a ina ihany koa ny activité mety ahafantarana Joana ohatra hoe ny ampiangonana ve zany za zao any ampiangonana raha misery filamisy zay dia raha fianarana ohatran'izay mianatra angambany ataoko manao sociologia eny akanjo ny tenako a dia zay angambany
zay angambany resaka sport ndray ary inona sport mahalinanao zany hoe fanatanjahantena mahaliana ny Joany ay malinana resaka ara martiaux na hoe resaka haiady zay ny tena zavatra tiako za sady tsy mahay baolina tsy mahay foot ihany tsy mahay baskety menezan'ny olona ary hoe lave lesy bandy dia tsy mahay an'izany tena ifona fa tsy mahay an'izany aho fa resaka ara martiaux reny nahalinana resaka lomano ihany koa mahalinana fa zany efa vato alatsaka fa voianatra ilomano mihitsy fa tiako be le izy nefa ny tena tiako zay angambany amin'izay resaka ara martiaux izay ianao zany misehatra ao anatin'izay ara martiaux zay mbola te hanohy nanao ataloha fa mbola te hanohy foana fa amin'izao ny fotoana lasa mieteritery na amin'ny fianarana amin'ny lafiny mozika tsy hoe tsy ndrarahan'lezy fa mbola manohy fany an-trano fa tsy hoe miditra sala be na hoe manaraka lesona vitsona amin'izao fa zay angambany iany ary evoaka kely indray tsika hiala voly ihany koa atao anatin'ny fandaharana iresadresaka momba ny tontolo androm-piainany Joany ankoatra mampiranao dia olon-tsotra ihany koa ambadika izay hoe resaka firana izay malaza ianao betsaka mahafantatra anao inona ny mety niova inona ihany koa ny siary kely teny an-dalana sy teny amin'ny fiainana andavanandro zany ndray so fara tsy misotro kafe teny amin'ny sisiny tsotro efa nalanja resaka kafe zay za tsy misotro kafe satria za somary mangotra ay lasa ny niova aloha satria misy fotoana za mantsy za mpiantsena ao aminay dia za efa miantsena zany tsy ataoko hoe anao akanjo inona na hoe ahoana fa dia efa kapatsotra kely ohatr'izany dia mandeha ny an-dalana sy ny ohatr'izany eo ia dia misy mahita dia ay ve anao ohatr'izao lasa misy mahafantatra sy ny ohatr'an'izany eo ihany koa ny resaka fiandrasana bus eny amin'ny apasapito mety eo alala mahitsy everan'ny olona fa hoe mandeha fiara foana rehefa mandeha na ohatr'izany fa za tompoko mbola milahatra bus be mihitsy eny amin'ny strapotin sy ny ohatr'an'izany rehetrarehetra ireny dia kopa-tanana ihany koa satria teny Antaninarenina zao misy tovovavy anankidimy zareo dia vao nahita anazy zareo dia mikikika be dia za taloha mijery andreny mpanakanto vahiny reny dia mitantara ny fiainana dia misy hoe mikikika be dia ny ainako koa izay zavatra izay dia ohatrany hitako zany io fa satria taloha na dia eny an-dalana tsisy mahafantatra zany fa zao hitako lasa ohatr'izay izaka mandeha zay misy mahafantatra sikelikely zay namazavaza eny ary mahafinaritra izany rehetrarehetra izany satria lasa nisy mikikika ianao tena an-dalana Joana tamin'izay resaka nikikika zay na natonanao ve le olona sa nataonao ahoana le olona nanatona anahy kopa-tanana nomeko an'le olona dia nanatona andao aka sarytsika ohatr'izao dia zay angambany taloha tsisy mpahakasary zany fa mandeha dia olona fotsiny fitenenan'izay mahafinaritra izany fa ao anatin'ny sehatra matiana ihany koa dia misy ny fiankarana sehatra sy ny sisa dia ndao resahana kely izay hoe fiankarana sehatra izay andao ihany koa resahantsika ny sangan'asa vaovao sy ny mbola karakarana sy nefa ny anaty vilany rehetrarehetra mahakasika ny fiankarana sehatra aloha misy atsefatsefany eny ihany sady manararoatra ihany koa mampita matetika misy olona te hiantso anahy dia afaka mandeha fa afatra miafina mivantana ao anatin'ny page Facebook ny sangan'asa vaovao misy hirako anankiray izay mitondra ny lohateny hoe hafa mihitsy vaovao vao hivoaka izy tia iarana amin'ny andriambavilanitra anankiray izay Sandine anarany dia zay angamba no hirako manaraka fa mbola be da be ny mbola be lehibe no tena mbola be da zavatra be efa miandry izay mpankafia sy ny mpankafia-nao ambadibadika rehetrarehetrany hoazanareo ato amin'ny page mitosika mpanakanjo ihany koa rehefa mivoaka zay izay zany aneo miso dia adio zay misaotra anao Joana nanaiky mba hita ato anatin'ity fandaharana stage invité ity na invité stage ihany koa da ato anatin'ny page mitosika mpanakanjo ny rahanao taminay mianadahy izay no nikarakara azy teo fa i Joana no tena ketriketrika satria zaboantany fotsiny izy ny tena mpamaly ary misaotra ihany koa ny teknisianao ambadibadika ao ny mpakasary sy ny mpanindra ny ara teknika rehetrarehetra amin'ny manaraka indray afaka mbola afaka mamenao afaka miteny ianao ny tena koa misy olona zay matetika hoe te hiara-iasa aminahy dia afaka
mandeha fafatra mivantana ao amin'ny page Facebook ohatra hoe zao ohatra resaka famoronan-kira azafady nisan'ny asako mihitsy dia afaka miteny ao amina hoe za mba hamorono hira tahaka an'izao sy ny ohatran'izao sotro zao dia afaka atao tsara mihitsy zany resaka ao anaty Facebook dia izay angambany ho an'izay olona averika any ho an'izay olona tia hiantso anana anaty live mety zany fianarana ohatrana tokantranoizay afaka miantso ana vantana ihany koa sy ny ohatr'izany dia raha tsy tapaka ihany koa ny pejiko Facebook Johan Lotsa JOHAN espace BLOUTS fao ny amoahako ny mombamomba nay rehetrarehetra ny hira manaraka sy ny rehetrarehetra izay angambany ny faranako amin'ny teny fisaorana misaotra sorafara sy ny teknisiana nampiatrano ana tato anatin'izao fandaharana izao satria anisan'ny hoe afantaran'ny olona ny atokantrano hoe misy olona tahaka izao kay any ambadika any misy olona tahaka izao kay any ambadika any ho an'izay tsy mahalala dia saorako be da be dia style taifoana ihany koa anatin'izay fandaharana izay dia azadino no migemme ny pejitsika eo ihany koa ny fanarahana tsy tapaka na ny Johan Lotsa izany na ihany koa ny tosika mpanakanto dia manome fotoananao indray zahay telo mianadahy izay mpikirakira za sy ny ao ambadimbadika rehetrarehetra ao miaraka amin'ny stara vaovao be indray nda ohatra mandrapeo telefona kely Beonis famandrapiona Yatra fona na favaratra lohatona Defa tsy kobo mihitsy fa zany any kifo Mba tsy hanerina am'izany ianao ny ampizo Za tsy verina fa aza manay Misaotra anao nampiakatra ny angapanay Tandremo fifitiavany ka mandoro mamay Mandrapiona de veloma tsamanay Za zao célibataire Fara fotsiny sy nakatsy lera Zalazaly zao endehanao mopera Mba mangataka torohevitra rse Fa le mody va ihany am'izao de tado activé Anaty apisany mandakandaka De zay voyelle no ataoko maratra Telefonao afa mandeha Hainao ihany fa mbola kerehany izao ny bandeha